Falmaravatsika vahoaka ny fianarantsoa moa zany ny tenako a mitsangana eto am'izao fotoana izao. Ny antony itsanganako eto moa zany riavana de ny anao fanentanana tanteraka ny mikasika an'izao toe-draharaha misy eto amin'ny firenetsika eto Madagasikara am'izao fotoana izao. Hitantsika rehetrarehetra vahoaka malagasy moa zany fa be da be ireo mpitondra ny fandimby teto Madagasikara nitondra nyty firenetsika ty. Nefa iaratsika malala fa tsy nisy nijery atsika. Iresaka manokana any amin'ny faritra fianaratsoa moa zany tenako am'izao fotoana izao. Hitantsika tanteraka ny ao amin'ny province ny fianaratsoa fa tsy mba nanatanteraka ny programa zay nitenenin'izy ireo ny mpitondra fanjakana ny fandimby. Hitantsika fa tsy mivoatra ny tany, tsy mivoatra ny toerana, nitahaka ny fianaratsoa taloha ihany ny fianaratsoa am'izao fotoana izao. Tsy hita akory zay fivoarana, ny teo ihany no teo. Ka ahoana zany tsika vahoaka malagasy ny am'izany indrindra fa tsika ponina ao fianaratsoa tokony ho tonga saina tanteraka ny am'izao toe-draharaha politika misy amin'ny firenetsika izao. Ka de zao zany fanentanana ho ataotsika ho atsika rehetra vahoaka ny fianaratsoa. Manentana atsika vahoaka ny fianaratsoa zany ny tenako mitsangana eto mba tena anova fenitra indray tsika vahoaka ny am'izao fotoana izao. De ny fidianatsika any apôstôly Marika Tatandraza. Zay kandidana tolotry Jesosy Kristy hitondra ny atao hoe fanjakam-pisorona. Zany hoe fanjakan Jesosy zay ahorina eto ambonin'ny tany. Tsy misy vahaolana raha mbola resaka politika trano no atsangana eto tsy misy vahaolana raha tsy Jesosy Kristy no milatsaka antsetrany amin'ny firenena. Satria mbola manjaka trany ny fitiavan-tena, mbola manjaka trany ny fitiavam-bola, mbola manjaka trany ny titike, mbola manjaka trany hoe ny fianakaviako ihany no manana toerana. Indrindra zany jerentsika kaiky zao manentana atsika vahoaka ny fianaratsoa na ny mpianatra ny université any fianaratsoa ianao rehefa tsy mahalala olona ka hoe olona ambony na havanao mba manamana toerana ambony tsy manana asa ny vahoaka, tsy mahita asa ny vahoaka eto Madagasikara. Nefa mamika fianarana ianao nefa tsy afaka miasa ianao. Nonina politika zay ny ao ambadika zay zavatra zay. Ka de manentana atsika vahoaka ny fianaratsoa mba hijery akaikiny am'izay toe-draharaha misy zay ary aratsika malala zany fa lasa someur ny akamaroany vahoaka eto Madagasikara ny am'izao toe-draharaha politika izao izay fianakaviany zareo ihany no mahazo toerana. Ka tsy misy vahaolana ty riavana, tsy misy tsony ty fa raha mbola reny ihany no fiditsika tsy maintsy ho tahaka zay hatrany ny fiainatsika. Ka de ndaotsika riavana hifidy ny apôstôly Marika Tatandraza filohan'ny fanjakam-pisorona, filohan'ny Madagasikara, izy rery ihany no vahaolana ho an'ty firenetsika ty. Mety maro tsika mandre hoe fanaratsiana eto seroa fa ny zavatra tsara matetika riavana tsy maintsy aratsin'olona foana satria tsy tian'olona iny fa hitsanga eo ny fahatsarany. Ka de manentana riavana zay ny vahaolana farana ho an'ty firenetsika ty. Mialafiny ety tanindrazantsika ty tokony ho tonga saina atsika manentana atsika vahoaka ny fianaratsoa aho andaotsika hitodika riavana hijery tanteraka ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenetsika ty. Tena lafo ty firenetsika ity ka andaotsika riavana nifidy ny apôstôly Marika Tatandraza. Izy rery ihany no vahaolana farana hanavitra an'ty firenetsika ity. Ka hitatsika rehetrarehetra ny zava-misy nanomboka hatramin'izay ka hatramin'ny mandroany miamanjaka trany asandahalo any amin'ny faritra fianaratsoa iny maty ny olona noninona mahantra ny firenena, tsy manan-koanina ny olona de mangalatra ny olona. Ndao riavana atsika manentana atsika fianaratsoa aho ndaotsika fidy any apôstôly Marika Tatandraza. Mankasitraka tompoko ny am'izay rehetrarehetra izay.